fitenenan'izay arabanandriny zany tsarava tompoko kozy tompoko akory aby tsika akory laly fanomanona mbola tsara karakory karaha sy tepino zay mahajanga salama tsika fa manomboka mba mafana ty andafo zany de mba mipetaka t-shirt kely ny avanareo zao ny androany zany iresaka ny mazava ho azy ny 29 mars tsingeritaona ny insurrection tany Moramanga sy eran'ny Madagasikara tamin'io fotoana io ary anisan'ny fotoana lehibe nazahoantsika ny fahaleovantena nga raha zay no ilazana azy tsy nde hiditra loatra any amin'ny resaka tantara satria maro ny mpahay tantara noho iza ary za koa tsy de hoe andeha amerina ny hoe ianona tato de nitifitra ny ianona de zao fa ny zavatra fantatra de zao aman'alina no maty ny malagasy ary tahoara no tifirina fotsiny tifirina manta tamin'ny fomba feno abibiana sady fahatsiarovana ihany koa ny andro nandevenana n'Andriamatoa Ratsiraka bon amezamoro angadiro na hoe avosoe ametsoe andro nandevenana n'Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'ny 29 mars 2021 raha tsy diso raha diso zay dia aitsoare tompoko ny minambary ary misy loka dia iresaka ihany koa tsika ao anatin'izay mitambatambatra zay ny resaka Andry Rajoelina satria rehefa dinihana sy mandingitsika zany de hita ihany misoratra eny amin'ny tarehy sy ny fihetsika Andriamatoa Andry Rajoelina fa matahotra mafy izy ary araky ny lazaiko anareo foana hoe raha misy olona sary tahotra ka voalohany dia zany Andry Rajoelina zany sary tahotra zany raha misy olona sary tahotra ka faharoa zany Mamy Ravatomanga zany sary tahotra zany tena lazaiko anareo zany tena sary tahotra zany samy fantako akaiky daholo reo fantatro akaiky daholo ireo ary nitovizandreo dia samy olona tranondaingy tena hoe tena tranondaingy ary tsy ampozinao hoe mandaingy fa ianao zany mihaino fotsiny ianao ary spécialiste amin'ny bluff raha resaka bluff zany de ary bluff sy ny manipulation de tena expert izy mindralà azo hitarina koa zany raha ohatra hoe tsy resaka fa tsy ny izy mindralà maromaro izy nitezaiko tao fantapantatra hoe ay Mamy Ravatomanga aloha tsy nitaizana iny fa iny zany rehefa tonga tao aminay tsy hoe nangatabady fa avy tao amin'ny fianakaviana ny vadiny zay tsy ho resahako loatra hoe ahoana fa iny izy hitanareo iny manahoana fa fantatro loatra mba tsy ilazako olon-kafa hoe tiako sakaletaka na ohatran'izao iresaka an'izay tsika satria hitatsika navoakako le sary iny amin'le resaka gilet pare-balles mazava ho azy fa ny filoham-pirenena rehetra manao gilet pare-balles daholo fa rehefa izy no sur mesure ohatran'ireny dia mazava ho azy fa natao tandrametaka ary vonjy tavanandro tena vonjy maika sa vonjy tavanandro filaza azy natao maimaika zany satria tokony tsatoka tsara amin'le par rapport amin'le mpanjaitra zany rehefa manjaitra de monsieur le président ny aizany gilet pare-balles anao fa tsy maintsy refesina par rapport tamin'izany tamin'ny candidat zao de nanao an'izany ahako fa io tsy fantatry na ny olona miaraka amiko raha tsy mahafantatra hoe za io ne manao gilet pare-balles fa tsy maintsy mitsatoka tsara mihitsy na amin'le chemise sur mesure zany na le akanjo sur mesure anaovan'ireny
de tonga de mpandraitra tonga de malala zany raha ohatra mpandraitra mahay moa zany hoe ty filoham-pirenena ty manao anina fa matoly izy mivitsivitsy ohatran'iny zany de ao raha ka hidiratsika iny de avy eo fa ato am'le hoe menatra anao ary fireneko de araky ny teneniko teo tsy andeha ilaza ny tantara hoe tato ny niainga de zao ny anton'izao de zao ny tonga teto de anina sy ny karazany a fa ato am'le aspect psychologique zany a le fiseho an'le zavatra mihitsy sy le progression an'le dinamika nentin'le dinamika nentin'le fitiavan-tanindrazana zany ka namonoana reto malagasy tena de tonga ty amy conclusion hoe ohatra metsolo-menotra zany mandeha manao miverina zany ohatran'ny foza ny analyzitsika hoe tonga de any amin'ny hoe conclusion de hoe menatra anao ary fireneko moaleriva rehefa avy vita ny fandaratsika dia tena moa zany tsy maintsy manomana ihany kely fotsiny hoe tsisy zavatra tsy hay zany hoe raha momba ny tantaran'ny Madagasikara ho an'ny amiko zany tokony ho fantatry ny malagasy rehetra zany ary tokony rehefa tsy hay dia se documenter zany amy zavatra rehetra hoe izy aby zao izy aby zao dia rehefa ny anao de hoe ary foana no miverina fa ty olona tary fa ty olona zao olona manalina maty ary novonoina fa voalaza foana ny olona novonoina tany amy faritra atsimo andrefana ary tantara mandehandeha ho ainga Brunel iny nga Brunel le momba ny ady tany amy sud-est ka namonoana olona amin'Arivony mba tsara hoe mba averinao tantarainy zany fa maro amy tanora tsy mahalala zany fa de hoe Moramanga Antananarivo ary ndao angambany hoe VVS fotsiny no tena fantatry ny maro tania tsy hidiny am'izay fa atolotro an'ry Marcel Ramanantsoa sy ry Brunel sy ny karazany no manazava an'izany hoe ahoana marina inona zao fa ny ato am'le dinamika nentin'le hoe io le 29 mars 1947 io no nitondra an'le le sacrifice io zany le martira maty maro tamin'io niaraka tamin'ny événement mondial koa zay ny contribue nanosika ka nahavoatery ny frantsay tsy maintsy ny lâché na hoe namototra ny colonisation reto terre na pays colonisé taty Afrika tao anatin'izany Madagasikara raha mandinika nareo amin'ny 60 62 daholo 64 ny indépendance an'ireo firenena francophone aty Afrika zany hoe raha tsy nisy zany le tena hoe raha latsaka maromaro tena hoe génocide ary sur cette affaire zany izay moa le mahatonga an'le filoham-pirenentsika hoe vazaha izy dia tsy vita ny teny an'izany hoe mba tokony anao excuse na pardon ary ny filoham-pirenena rehetra teo hatramin'izay dia tsy tonga teo raha tsy nisy dépendance tamina pouvoir avy aty Frantsa de dikan'izany tsy afaka loatra mi-offenser am'le patron zany tsy azo idivirana zany ka tokony hisy any ny fampidiniana zany ny fampiresahana na de en sourdine nareo hoe mba tokony manao pardon na excuse officielle nareo publique hoe mialatsiny zay tahaka ny nataonareo tany Algérie satria natao anatin'ny guerre mondiale raha de maro ny malagasy anisan'izany zao ny dadabe any vadiko zany hoe ny rafozam-beako any aloha tany zany anisan'izany nalefa niady indroa mihitsy première guerre sy ny deuxième guerre zany rehetrarehetra zany ka
raha mandrika zany sakrifisy nataon'ny malagasy tamin'izany nazahoana ny indépendance fa ny zava-dehibe tena tiako ampitaina de zao tamin'izany fotoana zany vato lefina ino ty kopikopy ho an'ny tanora zay mbola naharemarika taty aoriana rehefa mandeha amin'ny lalana Tamatavy iny tany amin'ny taona 700 tany de mbola mitondra an'iny kopikopy iny le olona na mandeha eny an-dalana ary satria traumatisé tamin'le tamy 47 tsy misaraka amin'le kopikopy iny ary azo miadaladala amin'iny fa tonga de riatana fa taty aoriana moa plus le temps passé taty aoriana lasa dalo malagasy iray no nipotra ka zay no niseho ka ny tiako asongadina de zao lefina vato tanapoana inona koa re heritsaina herim-po pilotro kopikopy zay no fitaovam-piadin'ny malagasy mitetry anoloana tafondro marivava basy marivava tanareo ngamba reny sary reny basy ihany koa mipoka ary ranjanana sady lava ireto Senegaly nampiadina tamin'ny malagasy teo amin'ny devahany teo sady lava ny ranjanana ary mampatahotra izao tsy niempotra amin'ny malagasy na naifataiza azy masina tamin'ny tanindrazana masina tamin'izany hoe firenena masina tamin'izany hoe ireto olona ireto no nanapotika ny firaisan-kina misy taminay samy malagasy zava-dehibe loatra ho amin'ny malagasy zany tamin'izany zany hoe talony ka tsy zao talony nafinaritra ary tsy namelana tamin'ny tolona anakiroa azay ny tena hoe malasa sainan'le izy hoe ny orchestre very zareo sa ny fanaraka very zareo nanao an'io sa zay ny tian'Andriamanitra lalana ny MDRM de tena nandeha aloha tato amin'ny atao hoe diplomatie mifampiresaka amin'ny la France fa ny ambony tokony hoe ny vivaty sakely sy ny karazana de tsy maintsy tamin'ny alalan'ny guérilla zay filaza azy amin'ny temps moderne zany hoe miady kely mamely kely de mitsoka ny anaty ala iny tsy araky ny vazaha mihitsy iny tamin'izany mamely kely ary de any de mitsoka ny anaty ala guérilla ka ireny zavatra ireny ny tambatambatra maro aman'alina no maty voatery la Frantsa nanome ny fahaleovantena ao Madagasikara eny fa na de fahaleovantena saritsariny ary mille neuf cent soixante mandrapatonga 1972 fahaleovantena tena saritsara satria natao anaty gouvernement Antsiranana raha dia mbola nisy vazaha tamin'izany andro zany nafarakaratsy ny mety hisy vazaha mbola maromaro ny vazaha nany hoe ny vahiny frantsay nijanona taty Madagasikara tao anatin'izany gouvernement zany maromaro ny tsy nahataterizany tao koa moa ny fitiavana ny seza politika satria nanomboka hitany sasany hoe ity zavatra ity
mety mampiova ny fiainana ara-tsosialy ka dao atao zay ampapotika ny ngiafy be atsirana. De izay filôzofia zay no nentina nanjaka jusqu'à taty amin'ny 2025. Samy manana ny clé manodôly ireo mpitondra rehetra ireo. Andriamatoa Fibeotsirana, Gabriel Ramanatsoa, trop flegme, trop mou, mialatsiny atoko. Richard Ratsimandrava, trop honnête. Il était trop sûr de son. Il était très sûr. Il était très sûr de lui. Il avait tellement confiance aux autres, au point d'être naïf, on va dire, par rapport à sa sécurité, par rapport aux gens qui l'entouraient. Ratsiraka Didier, qui croyait que ireto prétendazana aminy hivonona ny afy andeha amin'ny lalana anankiray ho tonga amin'ny lalana anankiray. Tadiditsika angamba an'le teniny foana hoe efa manomboka amin'ny tsy hita ny hazavana amin'le tunneliny. Au bout de 25 ans de pouvoir. Tsara ho fantatsika malagasy aloha parenthèse-ny amin'izay a. Fa Corée du Nord zao efa filoham-pirenena telo no niova tao avec le fiafine, l'austérité que vive la population coréenne du Nord. Inoko marimarina fa tsy ho zakany gasy ary tsy maintsy mirokatra ny gasy mirotaka. Kanefa za milaza aminareo ny puissance manaraka hipotra eo d'ici 10 ans au plus tard, c'est la Corée du Nord. Ary afaka mifandrefy tsara amin'ny sonoa. Pour l'instant izy mbola midy zao. Mbola tout est verrouillé par l'État. Fa des hommes d'État. Tena hoe homme d'État mihitsy. Malala ny sakrifisin'ny vahoakany. Fa zao masoa aloha vao mahafinaritra. Ka n'iza mandalo mandeha manembatrembana an'izay masoa sy mahafinaritra zay de mihina mitady kiraro ny daoly. Chose que Ratsiraka n'a jamais osé faire, sinon implanter. Mba nanandrana kely izy fa tsy zakany vavavahoaka be. Marc Ravalomanana tena nety ary tena ohatran'ny fanojo tamin'ny zavatra tediavin'ny malagasy le fanendrehana an'ireto mpanao corruption. Niena tanteraka ny risorisa tamin'ny andron'ny Ravalomanana. Raha ohatra sa lasa nidina 45 angambany izy zay. Tena hoe tena lasty ary na ny tena zao raha tamin'izany andro nanohatra anazy a tena vakovava hoe tena vitan'ny Ravalomanana ty zavatra ty. De tsy maintsy nanao opposition intelligente. Zany hoe miteny an'ity hoe tsy mety fa tsy maintsy manome hevitra, manome solution. Fa izao rehefa tena nanomboka nentina izy dia natokony tena raha namana de nisy ny vava à gauche et à droite nanomboka koa mifangaro ny compte-ny Tico sy ny compte-ny société. De rehefa nibloqué ny Banque mondiale ny vola, ny roa andro koa en plus ny ambassadeur amin'ny Frantsa nitambatambatra tao zay de nivaly tamin'ny fahatongavan'ny Nga reny ny avènement Nga Andry Rajoelina. Eo ny tantara no frikla
ary zava-doza. Eo ny tantara zany no fosikina ary zava-doza. Tsara ho fantatrareo fa ny tsy fifandeferana amin'ny resaka fitondrana no anisan'ny anankiray nahatonga an'ity Madagasikara ity friky loatran'io. Raha tamin'izany andro reo ohatra hoe nandefitra Andriamatoa Tsiranana Filibera fa natolony tsy nilatsaka intsony izy. Moramora ve zany hoe presque plus de 90%, même pas 6 mois après ianao nahongan'ny olona vaoaka firy teny an-dalambe. Fa natolony an'Andriamatoa resamba ny fitondrana. De tsy nisy akory ny insurrection, ny révolution 72 raha ohatra hoe natsoina hoe révolution iny. Fa de mipasse comme une lettre à la poste. Satria maro ny tia haninga resamba tamin'izany andro zany. Raha ohatra ka nomen'Andriamatoa Ratsiraka haninga Pierrot Rajaonarivelo ny fitondrana, tsy nisy akory zany Marc-Ravalomanana zany sy zany andro Rajoelina zany. Ary raha toa Marc-Ravalomanana nitondra taka nitondrany tamin'ny 2003, 2006, 2002 à 2006, tena lazaiko marimarina aminareo fa tsy nisy akory zany andro Rajoelina zany fa efa lasa lavitra Madagasikara. Ny zavatra hoe za zany tsy milaza ny Hery Rajaonarimampianina teo ampovoany nampiakatra koa izy, fa ny problème anga Hery Rajaonarimampianina koa il avait trop confiance nino izy teo amin'ny olona manodidina anazy, nefa nireo daholo namitaka anazy, tsy hanao nanarana azy satria tsy mety ny manendry Jesy. Efa mipromettre raha zay de Ingia Ravalomanana raha tena hoe tena tsy nahafangaro ny compte-ny Tico sy ny compte-ny fanjakana malagasy fa tena nireveny tamin'ny ohatran'le 2002 à 2006, tena sahako ny teny anareo fa lasa lavitra Madagasikara satria anisan'ny olona tena natokisan'ny bailleur de fonds ary anisan'ny olona zay le izy na misy tsy tianao ara le zavatra le olona de reconnaître havana hoe ty kosa tena mba hain'le olona, tena nahay nitondra firenena Andriamatoa Marc-Ravalomanana fa tsy nahay nitondra olona. Misy nuance zay il avait tous les hommes qu'il faut, qu'il fallait, va-t-on dire. Il avait tous les moyens, la confiance entière du FMI, de la Banque mondiale. Tamin'izany andro any ndray masovaly Marc-Ravalomanana mangataka 1300 millions zay. Ty voly ty ato de avadika ato ty de ohatran'izao fandeha ty décaissement am'izany zavatra tena mihoatra ny 80% ary lany amin'ny tokony ho izy ny voly. Any décaissement zany koa mbola tantara be zany ta malagasy, indrindra am'izao fitondrana zao. Fa Marc-Ravalomanana zany raha nisy ny tokony hoe nitondra amin'ny malagasy tena hoe lasa lavitra, Marc-Ravalomanana, Ratsiraka, Hery Rajaonarimampianina. Reo zany. Fa zao tonga am'izay ny jiolahy ary eo no mahatonga an'le menatra anao ary firenena. Manilika mafy an'izany atao hoe vazaha zany malagasy. Je ne suis pas francophobe, attention, non. Fa mipetraka eo amin'ny placen'le malagasy mipetraka eo amin'ny placen'le ray aman-dreny tamin'izany andro zany tena hoe tena mahita an'le zavatra miseho hoe tena zao ve ny efa ranon'ny film le aza. Bandy vazaha no mijoro miseho mananatra atsika. Zao teneniko anareo zaho eken'ny vazaha manao politika amin'ny politika frantsay zany satria mba manana hevitra
Misimplike ary misy hevitra omeko zany satria tena nareo hoe inona ny hevitro ka niaplikena tamin'ny gouvernement il y a 3 ans de cela. Satria zay manana structure zay, de io manao karazana revue, dia afaka manao observation anao, ao anao afaka micritiquer an'le gouvernement, afaka mitabataba ianao satria anao anaty parti, de afaka koa ianao manolokevitra, de manolokevitra ianao. Zay ngamba no mahavazaha raha vazaha fa tadidiko tsara mihitsy ny tenin'ny président Ratsiraka. Rehefa avy nitantara anahako izy natonga anazy hoe za no miaramila noho ny 29 mars. Tsy idirako détail zay satria hitany tsara mihitsy namonoana ny malagasy, nampapany arsaiky vonoina tamin'izany. Zao no teneny anahy. Tsy fantatrao ozy izy zay ho avy, fa zao mba teneniko anao izy. Rehefa tena tsy mety ozy izy, satria ny zanakao teraka aty andafy, reny zany vazaha automatika ozy izy. Ny vadinao koa mety tsy ho voasakanao haka nationalité, fa ianao aza maka nationalité française zany ozy izy, taitra be aho. Zany efa amin'io mieritreritra hanao démarche. Tany amin'ny taona tapatapaky ny 5 sy 7 tany zany. Hoe andao raha ngamba haka am'izay fa tsy ahoana ary ny anahana ohatran'izao nefa ny tena sady mampiasa vazaha ny Madagasikara no ndao mba haka ohatrin'ny olona. Firy taona zay. Tena tonga de ohatrany hoe mifanitsy. Tsy fantatrao ozy izy no avy. Fa ianao ve no mety ho olana ho an'ny malagasy ka hoe vazaha ianao de hitondran'ny Madagasikara nefa ny manompa razana zany ozy izy. Manompa an'ireo razambe atsika zany. Nanao sacrifice, namony tena. Ce n'est pas de la francophobie ozy izy. Zay mihitsy ny teniny. Fa fitiava-tanindrazana. Sarotiny amin'ny atsikitsika ozy. Ary tokony ny olona tsy misubira pression na mahazo pression amin'izy na amin'izy no mitondra ny firenena. Ahoana moa no ahafahana ny Rajoelina hangataka Nil Jepars? Jereo tsara ny constitution français. À partir du moment izy miteny an'izany manokatra vava am'izany a, azon'ny député frantsay na fanjakana frantsay mihitsy no mitory azy hoe patrimoine national io, ianao frantsay, ahoana no omenao amin'ny malagasy ny patrimoine national anao amin'ny firenetsika, la Frantsa zany. Eo no mahatonga an'le hoe ianao sady juge ny parti zany, ary eo no mahatonga an'le zavatra tsy mety mitorony en vinaigre angambany raha zay filaza azy. Hoe tsy mengy zany levi zany a. De mazava ho azy zay no mahatonga ny Andry Rajoelina tsy afaka miteny intsony Nil Jepars satria raha vao miteny eo izy de azon'ny olona toriana. Azon'ny olona toriana izy satria c'est son statut, c'est sa nationalité, c'est sa citoyenneté française qui l'emporte devant la loi. Et il n'a pas le droit de réclamer, de concéder, ne serait-ce qu'un millimètre carré des patrimoines immobiliers de la France. Eo zany ianao malagasy ny vo, ary eo raha Kotomalana no teny hoe mianatra anao ary fireneko. Mianatra anao a. Ty olona obiana etsy amin'ny fasy. Tsy afaky niady akory. Ny tena hoe zoan'ny reto malagasy tabataba, mitomany, miaina ao anatin'ny fahantrana.
sy ny karazany. Mba fantatrareo hoe fa mitrosa fotsiny ao amin'ny jirama. Sivy amby sivifolo isan-jato. Ana vahiny. Na malagasy. Kolabo miaraka amin'ny vahiny. Mba fantatrao hoe zany, ry malagasy. Ozy lera naman'izay tamin'ny TV Plus ndray andray, ty Madagasikara ty nefa lafo ny dralahy. Jereo ty gadasy ty ozy izy. Titre minier ty. Jereo reto efa lafo ty lafo ty. De miresaka bazy ty le artiky zao. Iza moa ny tena tompony andraikitra voalohany nanaiky an'ireny mba hahatongavan'le izy am'izao fotoan'izao. Satria vao manomboka fotsiny ny etude de efa tokony tonga de stop e. Tsy miaingo io. Menatra anao ry firenena. Ny tolona zany le malagasy nandatsaka ny rany izy ary nitady fahaleovantena ho an'ny taranaka mandimby. I Andry Rajoelina no mandova an'izy eo amin'ny débat eo. Maybach, jet privé, vady privé. Ty artifisy rehetra ty. Autant nasika Marc Ravalomanana. Lazaina fa nisy ny jadony. Autant nasika Ratsiraka. Autant lazaina hoe mpangalatra zao sy ny karazana. Fa ty ne tena ciel ouvert. Nianatra. Menatra anao ary firenena. Mianatra ny tanora malagasy aho. Raha tsy mandiry zalahy de lasa mpiry. Kozy Marc Ravalomanana rehefa miverina avy any Afrique du Sud. Efa taona antso teto fa ty tafaverina sahatra mampagaga indrindra de zao. Lasa mpihira daholo le tanora malagasy. Misy dikan'izay tenin'izay a. Misy dikan'izay za tsy te hiditra ao anatin'le resaka homophobie fa quelque part c'est là. C'est ça qu'il voulait dire. Ohatrany hoe tsika tratran'ny ino ty zao syndrome de ino ty capitale Suède. Ireto goroa ireny lasa tiatsika. Reto olona mandangy amintsika isan'andro san'andro. Reto olona managadra atsika. Reto olona manambaka atsika. Tsy mahamenatra azy no mitaingina an'ity Maybach sy Cadillac. Antalovany amin'ny fotaka ianao eo. Tsy mahamenatra azy mivarodravina ho anao. Tsy maintsy ampidiniko ny vidin'ny solika. Tsy maintsy hidina ny vidin'ny solika. Tsy mahamenatra azy akory afaka telo volana izy no tena. Noho izany tsy maintsy ampiakarina ny vidin'ny solika. Andriamanitra anao. Toy izy Ratsiraka hoe Sanabi. De ahoana koa? Fa de maritra. Matomomboka ny 1947. Matomomboka ny 29 mars. Nareo menakavy zao de niezaka mihitsy ary sasany ara mitrosa mihitsy. Hinanam-borona. Vorotsiloza sy henan-kisoa hors d'œuvre composé. Mitely amin'ireny ve nareo? De tsy mba mahatsiaro akory. Ndre ty zaho misonanina misolitika. Efa misy olona mahantra ao ambadiky ny tokotany ao. Voaka ny varavara amin'ny arabe ianao de efa mahita mahantra firy. Ozy le namak'izay tamin'izany andro.
Fina daholo ty reo olona milahatra makato amilahatra eo. Ataondreo zany amby 12 sasany. Misy eo amin'ny 10 eo zareo. Zavatra tsy fantatrareo de efa ela any lazan'izany fa averiko. Eo amin'ny tapon'io Ambatobe io de eo amin'ny tanympasana ao misy ankizy anaky 4 eo sachet no tafo de eo amorom-pasana no matory. Tam'izay fotoan'izay 2 taona le farany de ny zokiny indrindra 10. De fa ahoana no ohatran'izao nareo? De narian'ny ray aman-dreninay mihitsy zay fa ny ray aman-dreninay angambany any Antsirabe any na Betafo any. Loza tonga mandonotono aminao le olona. Nanomboka teo ny hoe ndana vadiko moa tonga de tsy nataty. Tonga de tsy nataty ny vadiko hoe niakatra nandeha nijery. I Andry Rajoelina amin'ny transition nandeha nijery niakatra teo. Verina avany ny vadiko hitako bongo ranomaso be. Tsy nataty an'le izy. Tena tsy nataty, tena mipetrahanareo amin'ny toerana. Za moa tena tsy nahasa anakany ahy. Tsy nahasa anakany ahy jusk'atrika miteny zao. De ahoana natao ry neny? Ny tany ozy izy tanin'olona tsy azonao kitihana. Mena moyen zareo hoe ndao nareo ihany no manao azy fa raha tratran'ny olona eo, lazain'ny olona efa mamaky fasana eo zay de vidanina tafo fanitso sy hazo. Tam'izany tsy fantako moa zay nataon'ny vadiko tao fa nanomboka teo dia ny atoandro sy ny alina dia zay sakafo hoaninay fa tsy hoe sisa. Tsy hoe sisa, hoe sisa tsy lany araky ny fanaon'ny hafa. Ny fampizarana amin'ray ty mahantra Kamboty. Tamy voalohany izy 4, 10 ny totaliny. Dozy le namako io tam'izany. Mena sakafo lesy reo miaraka misakafo aminay. Ary ndraindray rehefa malalaka dia eo an-tokotany eo akaikin'ny garage eo mipetraka ny tabouret de miaraka misakafo amin-drareo. Mipetraka eo ampovoany zay mivady moa zany, ampianarinay koa ny zanakay. Tsy mila mpanao gazety, tsy mila mpakatsary. Tantaraiko aminareo zany am'zao. Misy tiako atongavana manko rehefa aveo de hitanareo. Ampidirina nianatra tao Ambatobe. Saorana an'le directeur tao mba latsaka koa ny ranomasina hoe ety amin'ity quartier résidentiel ity ve de misy an'zany? Possible ve? Ie, mipetraka ao reo. Lavina ny vola tamin'ny resaka frais de scolarité. Zany aby ny hoe mahatonga ny hoe ce visionnaire qui n'était pas compris, ce visionnaire qui était incompris. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka tsisy vola aloha zany ny fianarana. Nefa toa hatramin'ny ety ihany ny zavatra. Ambatobe, atapona Ambatobe. Aiza Andriamatoa Andry Rajoelina no mipetraka? Ambatobe. Ny mahantra an'Ambatobe ara tsy fantany. Tsy fantany. Aiza ny Andry Rajoelina mipetraka? Ambatobe. Ny mahantra an'Ambatobe ara tsy fantany. Misy an'izany anie ao. Hoe oreto alohan'ny itenenana ny fokontany hafa ny firenena sy karazany
Tokony mba jerentsika aloha ny eto amintsika. Misy mahatra ve eto am'ty Ambatobe ty? Misy ve eto? Non? Tsy mahatary sain-draharaha zany fa vao maingana nangana trano goavana iry Ambohimankakely midina amin'iny Betizaraina iny nataony. Fefeny tamboho avo be tsara mihitsy. Tsy hita izy menakavy ao anatiny ao. Ohatran'ny hoe tsy tia nihita ny mafy ady ny fiadanana. Ilay firenena mikorofana ohatran'iny. Ary miverina tena ho grand galop. Ohatran'ny tany amin'ny 1947. Zay mikozy de na tony, na migadra, na voaroka amin'ny asany, na mahazo menasy. Samborina any amin'ny toerana misy azy. Tsaraina aty Antananarivo. Direct Gagazo avy eo. Tsika miteny zao alohan'ny hiakarako teto tsy fantatro hoe manontany n'aiza no anontany an'izao ohatran'izany. Tsy fantatro hoe aiza no misy an'ny colonely Fanapera. Fa ny olona mamaly ahy hoe d'habitude gardien-dralào kadalàna ny ohatran'ireny. De tazominy eo mandritry ny 3-4 andro herinandro. Ataony savolainao. Andray moa no miteny hoe tsy sahy managadra an'io izy. Any amin'ny tafika any ny ohatran'izany. Moa zany mba miandry ihany kosa le réaction an'ilay mpiaraka aminy mpiaradia aminy tamin'izany. Fa tsy fantako na misy raha misy de ialako tsiny tompoko. Tsy fantatry an'ny rajelona akory ao amin'io Ambatobe misy mahatra. Ary mahatra tena mampalahelo. Tokony hoe ny mahatra eto Ambatobe dia izany miantoka amin'ny fianarana, izay mivady. Makanesa aty daholo nareo. Tsisy dikan'izany. Raha tsy diso aho, mety ho diso aho fa raha mianao mivadika hoe firy ny mpianatra nampidirinay primaire tamin'izany andro any, raha kely indrindra angamba ny 350 tany. Ka tsy haiko moa raha miaino izy zao fa izy koa manana ny ataony. Fa raha kely indrindra hoy aho. Satria ianao mahita an'ilay zavatra mitranga eo amin'ilay firenena zany de hoe tsisy afa-tsy ny fampianarana sy ny fianarana. Nanana taiza izay hatrany Mazaka amin'io centre-na orphelinat io. Fady zay amin'izao fotoan'izao fa ny zanaka nitezainay efa misy tafavoaka. Fa misy 4e année en gestion any Majunga izy zany sa tsy haiko. Menatra anao ary fireneko aho. Ny tena no arovany tsara amin'ny gilet pare-balles. Fa tsy ny vahoakany. Ary arovany tsara ny tenany amin'ny gilet pare-balles satria matahotra izy sao mivadika tampoka aminy ny ratsy ataony amin'ny vahoaka. Raha olona manao tsara tsy mieritreritra ny hoe hisy olona hamono ahy. Ina moa dikany gilet pare-balles? Na misy mitifitra zaka sy andreo mitratrako tsy maty aho. Fa maninona moa ianao misy tifitra? Angaha ianao manam-pahavalo. Matoa ianao manao an'ilay gilet pare-balles zany de mahafantatra ianao fa manana fahavalo. Ny olona ve no nanangana anao fahavalo sa ianao no créé fahavalo? Ianao no créé fahavalo. Olona manome ny heviny. Au contraire ary reny olona reny no tokony dokafanao sy derainao misaotra betsaka amin'ny fanoloran-kevitra. Fa tsy maintsy hodinihana andaotsika hiakatra ambony latabatra boribory. Ireo ny teknisiana meo any argumentaire tsy ahafahana manatanteraka an'io andeha tsikilahatra amin'ny Amerikanina.
Fa ny zava-doza de zao, ny bizina no nandeha aloha noho ny intéretn'ny vahoaka. Zay ny zava-doza. Ny bizina no nandeha aloha n'inona lazaina on n'est pas si naïf que ça. On est en 2025 actuellement. Oui. Samy malala fa ny vola men'ny communauté internationale na tsy notrany 5 millions de dollars. 5 millions d'euros, tsy ny oatra 3 millions 500 angambany izay. Hoe hito anaovana élection sady présidentielle na communal no législative. Na metsondrareo aveo. Avaiza zany nanaovana an'izany? Ao na financena an'izany? Nisy mazita ao. Tsy nahifa atrony ma le vahoaka malagasy. Ka tsy malala izy hoe misy revitsy mainty ty a. Iah zany a mbola hanatra ihany ny teny atoko. Le manodikodina, za tsy teny hoe vita ihany, ça gêne beaucoup de gens. Le maninontsindry, tsy zakan'ny olona nefa ianao hitan'ny olona fa tondrony. Ianao hitan'ny olona tondrony. Fa misy an'ireo olona mody manaiky fotsiny. Loatsika nos défis. Tena hoe défi tena devant ny vahoaka. Tena hoe tena capable ianao. De eo hita ny vahoaka ianao manoratra ny kabarinao amin'ny teny frantsay. Fa za miteny anao fa rarakopa na mifoa teo anatiny io. Andriamatoa Andry Rajoelina. Nafahako miteny anao an'izany hoe ianao hoe hitan'ny olona fa tondrony. Fa dokafan'ny olona ianao satria opportunité ho an'ny olona. Fa rehefa tonga ny tsy menga de ianao no tavela seul eo. Le roa nambobotoka de anaty jet de ianao miantso azy tsisy maneno intsony ny telefona. Tsy haiko inona loatra ny antony atahoranao ny bandy iny. Fantatro araky ny misy olona zay moa de miantso anao hoe tena fantatro marina ve ty Andry Rajoelina io? Fantatro. Fantatro loatra. Taiza moa mba nahenokany Andry Rajoelina hoe managadra olona zany? Tsy nisy an'izany oa. Tsy mbola naheno aho zaka hoe iny Andry Rajoelina mitory olona. Tsy mbola naheno aho hoe iny Andry Rajoelina ka nanao totondry tery an-dalambe tery. Tsy toetrany io a. Fa rehefa fréquenté tony le fatina aliky tony a, tony le fatina jilamboto tony, tony le fatina arriviste opportuniste, fatina totakely. De lasa ohatran'io. Tsy mba olona isotona azy eritrereto ma hoe président izy de tena hoe zany tena amilay. Mais non. Président zany on en voit tous les jours. On en fréquente tous les jours. Il y a des biens, des bons, des mauvais, sinon des pires. Ty zao de andrain'i Emmanuel Macron zao de midedaky izy. De dedaky amin'iny Magellan dedaky amin'iny de fa tsy hay indray izy efa ndeha. Mianatranao ary fireneko noho izany miondroka mpanadrana eo anatrehan'ireo razambe tamin'izany andro nanao martyre sy sakrifisy azahoana zany hoe
fahaleovantena, fa tsy afenina, fa rehefa natao ny kaoty, rehefa nandalo an'le totakely, tsy valahara, tsy mieritreritra fa tsy ny tombotroana izy menakavy. Tena aloha ihany, tamin'ny andron'ny fanjanahantany, fa ho mahay mba misy asa vita, ary le malagasy koa mba afaka mivezivezy, afaka mivezivezy eran'izao tontolo zao, afaka nianatra tamina université mahay. Malaza moa zany université malaza, afaka nanondranto fianarana tsara. Zava-doza ny tena mahazo antsika malagasy amitsika miteny zao. Anao veloma amitsika atao ny YouTube, satria ny hira alefa eto de tsy ho hainareo. Fa androany moa zany exceptionnel, de mandefa hira mamelombelona fanahy, mamelombelona vatana, mamelombelona ny saina ihany koa. Veloma mahafinaritra ho anareo amin'ny YouTube. Raha tianareo ny fandaharana de manaova j'aime, ary aza adino ny mametraka kely, mametraka kely ho an'ny mpanomponareo fa aoriana kely de hanam-baovao lehibe tsika. Fa aleo aloha vita tiako mba resaka fanampera ty satria io zany tena hitako hoe priorité io, priorité de priorité satria amiko zany hoe olona efa fitopolo taona, takan'ny mialola raha somary. Raha tsy diso misy lalàna an'izay hoe rehefa mihoatra ny 470 taona, tsy azo atao intsony managadra an'le olona, na inona nataony. À la limite contrôle judiciaire no tokony atao, fa tsy vitaina, potehina ohatran'ny hoe voninahitry le olona, areny fa na ny fianakaviany aza tsy mahita azy akory. Veloma amitsika eto amin'ny YouTube, de very natao amin'ny